Manolotra ny asia amin'ny radio anareo izao. Tantara indray miseho mitondra ny lohateny hoe arety mandoza nosoratana raha fieritreretana ovelomin'ny Sophie Ravelmanantso ary mampionina Tina Rakotondrazafy miaraka amin'ny Ulike sy Sloflozé. Mios andrafa kia ay ve voly manahoana kindria zao salama tsara ary avaiza ondry izany avy nampiaraka tamin'ny sipoka kia dia zao andeha ody zao andray sambatra kindry sambatra amin'inona indray ny sambatra mipetratra ery ka tsy misy mamefe ka na misy pife na tsy misy pife aky dia tsy maintsy manao siparikala izany moa izy io tsoroko amindry aloha fa ny azo ao pantiny efa niaraka tamiko marina hoe kery ary efa manangasangany ny faheniny andray kosa ki dia tsy mba matahotra amin'izany ve kitindry matahotra inony asa renarety mifindra efa mianaka maneran-tany ireny ohatra rehefa tsy be voka fotsiny aky dia izay raha izay aretina odivaratry mopera io ka ny azavoany any tsy voatery ny firaisana koa ingeky mamindra an'ireny nefa na zany aza mba amaily ihany ny sipy ampiasaina ny kapoty dia vita 5 taona nanaovana sipa ka mahalala ny tokony ataoko akia 5 taona isaky ny ray taona zany ndry dia miova sipa vaovao foana eritrereto hoe CP ihany ny diplôma azo indreo amin'ny fitiavany ilaina kiny fananana traikefa izany ihany ary tsy misy mbola tsy tonga fo nefa efa mivarora alina izao marina tsy efa mampitipitipy ery tsy dia mba fanao mihitsy mantsoko izay kosa angambenika izy fa za ihany tia voairaka izy zao olo zao miora andika voaira ianareo zany ary to alina pile tady izany vo tonga ngady sy nahazo raha indray amin'ity mampanao korokory ny ankizy ity rehefa avy mampianatra ariva ay mampanao kory dady isakariva iza moa dia hoe isakariva ary miora fa intelo isan-kerinandro ihany raha be indrindra miora zany dadandriao ny sakafony ay io ary ny sakafony dady dia mazo to homana misaotra retsy ary tony janona sady tianao firovana loatra aho ka miedy mihitsy ny vavoniko ka ay miala tsiny ary hafa tsy mba nahandrenao akoriko io mifona kia tsy tsinonao re zany raliza ka matory amin'izay ary zany vady malalako mahery fo zany fa ho safosafoiko fa dia efa mampalahelo ery za teo anaoko fa maninona kosa kiny dia izao indray nareo vao hita efa tsy mandry andro tsy mandry alina mihitsy ny olona miferitreretana anaoko araka isan'andro zany maninona moa tsy mety kosa zany fa ahoana ka manjary tsisy aminao tsony le fitia mivaivay izay tsy mahatafandry maly anao raha miaraka isan'andro tsika benja ahoana mba manahoana ngeny tena lehibe ny fitiavanao any ny alehibeany ve tsy hita pesipesenina toy ny alehibean'ny globe tany etoerantsika ity zany ary tsy hitan'olo tahaka ny fitadasikely ay mandanga ratsy dia tsy mahatoky ihany raha ianao ka tokony fitaka ontsiny miora ahoana zay amiko indray ny toky dia fanantenana ary ny fanantenana no antoky no avy ao amin'ny ho avy indray misy nofinofim-pahasambarana azonao ka mahazo matoky ary ve hafa tsy saraka amiko mandrakizay tsony ianao zao tokony omeko anao raha afako fa ianao rery no tia mondra ny foko ka tsy hanapaharo eo anatrehako ianao izany veribenja ianao no jiro an'nilo sy hanazava ny fiainako ka raha ianao ngeny tsy eo anilako dia homaisina ry miora ny androm-piainako miora no zay tianao saingy mba hanjarako kosa zao ny manontany eny ry benja nahoana ho any no vita ny teny mamy sy odatratra fotsiny ny fiarahantsika izay ihany ve aminao no mba hoe porofony fa porofo manahoana mbola tetafinao ry benja fanamafisan'orina ny fitiavana koa ny firaisana ny firaisana inona moa ny tianao ambara ry benja fa tsy azoko tsy fantatrao anga fa nofotsika eny tsy laviko izany kanefa ny foko nge mba nofo ko misy tsara ohatran'ny firaisan'ny fo ve rehefa tia ny fonao ry benja dia hoandrinao ny ora farany andorako ny tenako aminao zany misaotranao ary
ndry fa tsy dada ve nitasako mivoaka avy tao amin'ny vola iny ary nanenina tao ary tsy izy dia ho sanatry ve aleo fa tonga dia ho tsy atao akala raha tsiny raha vao tonga ao sady tsy fantany-draha teo koa hoe iny ny dadako. Mandroso kia ay ve miory ena kia mandroso kia dia mipetrapetra manahoana aloha ndry salama tsara kia andry manahoana salama tsara ihany kia toy ny ihany koa ny ety fahono aloha kia iza le rangatazako mivoaka avy tato amindry teo iny akolita daholo kia reny reny ny fanalana azy raha mbola tsy fantatry indry zany hoe sy mpandry zany iny olona iny zany ve kia fenina ndry ndraiky fa maninona kiny dia olona efa bainina toy ireny mba hirahandry ka ny olona toy ireny akindry be ampombo ehezina ka mba fantatry indry zao na efa manambady any hoany izy inona tsy inona ny rarahiko an'izany akia ndraiky za angany ny lasy fa tsy izy nikoty kanefa na zany aza tokony ho fantatry indry fa hotana nge mangala-badin'olona ry vola sady mba sainy kely ange hoe fahoriana manahoana ny an'le raha matovadiny raha fantany fa manitsakitsaka azy ty lehilahy ty azy azy zany fa tsy misy idirako velively tsy ahy mihitsy ny heloko amin'izany raha misy ny fikorontanana na fisarahan'ny fanambadiany dia anisan'ny tompona ndraikitra amin'izany koa ngendry aza miditra lalina amin'izany ekindry fa inona nefa ny tena sarika ndry araka amin'ny olona efa manambady toy ireny fa fantatry indry ve iny olona iny fantatry matoa amin'ny teny an'izany amindrika ka inona ara ny mahasarotiny indry amin'izay fiarahanay to dia efa hidirandry lalilery izy zanyko eny za tokoa ty dia sarotiny alohan'ny tomponko kanefa na zany aza kiry vola mba halanjalanjao ihany akiny tokony atao neny ahoana efa toronga ianao tsy mbola tory aretsy fa zaitra nyty pataloha indrainareo ty aloha mandra-patongany fa ninona nefa mba saika iresadresaka amin'ny fotsiny aho ara toka tsy manelingelina anao ka tsy zarako asa ve retsy misy namana iresadresana toy izay angeny irereto za mantsy roneny fa lasa ihany ho any saiko ny amin'ireny indray mpianakaviana manitsakitsaka ny tokantrano ireny asa misy antony veriny eny ny mahatonga andreny iseho amin'ny fanambadiana nitsikitsikana ka tsy mandindy foana fao raha zany veriny eny angamba mankaleo azy ny mijery ny fomba fiainan-dramatoto tsy mba mivoatra mihitsy na koa tsy ampy ny fanehoam-pitiavana avy amin'ny vavy ihany ka any velany izy no mitady olo-kafa amen'ny filany misy kosa nefa lehilahy mihitsy no tsy maharitra ny mena miravoravo ka mihevitra ny vadiny hoe efa vasobolo zany hoe nitokantrano rehetra zany dia tsy maintsy tandindomin'izany loza zany avokoa sa mety misy vahaolana azy isoroana an'izany tsisy eo loza mitatao ihany reny ry miora fa tsy voatery hatra akory ary ny vahaolana dia tsy misy fa dia ny fisoroana anao zao tao raha vao nanomboka ny fiainan-janak'olombelona ka dia efa nanorina ny atao hoe fanambadiana Andriamanitra satria tsapany fa tsy afaka hiaina irery ny isam-batan'olona izay aloha noho izany dia mifameno mandrakariva ny fiainan'ny lasy ny vavy ary ny fitambaran'ireo sexe roa samihafa ireo ny loharano izao firenena maro maneran-tany izao ve programan'Andriamanitra ny fanambadiana anakaka tsy azo atao ankamehany ahoana ny tiany neny olazaina amin'izany ny sipasipa ataon'ny zatovo ankehitriny mantsy dia efa endrim-panambadiana tsotra izao saingy izy ireo tsy miray trano fotsiny izay nga mahafa azy afa-tsy ireo sasasasany izay maningatsingana eny anga fa iny mantsy raha vao mifankalalampony tanora ray lasy vavy io ka mifanaiky dia miroso avy hatrany amin'ny fanambadiana satria mantsy elo teo anaten'Andriamanitra sy ny fiarahamonina ny mitaribady tsy lasa bodiondry araka ny fomba fitentsika malagasy noho ny tsy fananany zatovo ankehitriny faharetany eo amin'ny fitiavana no mahatonga azy ireo tsy ahandry ny fotoana irosoana amin'ny fanambadiana ka dia manao izay dany ny kibony amin'ny filalaovana an'io fitiavana io zany ronesa zany angamba ny rivotra nentin'ny fandrosoana anaka ka raha azoko tsara zany ny tianeny ambara dia tsy tokony hanao sipasipa ny zatovo fa tonga dia mirosa amin'ny fanambadiana avy hatrany za indrindra anaka dia tsy tokony hanao fifamofona koa zany ny fifamofona ange anaka ny varavarana hidiranao amin'ny fanambadiana zany hoe
izy ny fampiraisana atao voalohany indrindra amin'ny mpifankatia ka rehefa vita zany dia miroso avy hatrany amin'ny mariazy. Dia izay zany hoy neny no idealy tsara indrindra amin'ny fanambadiana. Izay no sitrapon'Andriamanitra anako. Tsaroa fa noho ny famaizan'ny tanora ilalao an'io fitiavana io ny mahatonga an'ireo olana maro sarobahana eo amin'ny fiainam-pahatandroany. Izany tokoa. Tsy adalangy ianaka ny taolo raha ny teny hoe izay maharitra ihany ho ny vadin'andriana ary izay tsy maharitra ho vadin'ny kiotokizy. Dia ahoana kosa ary zany le hoe tokony ifampizahan-toetra ny mpifankatia mialohan'ny hirosona amin'ny fanambadiana? Finona moa zany atao hoe mifampizahan-toetra aloha ry miora asa mba fantarina aloha ny toetran'ilay lehilahy na ilay vehivavy izay vao ho vidiany tena ka. Fa sao dia maninona? Asa sao dia hoe tsy mifanentana amin'ny tena ohatra na ohatrohatr'izany e. Tsy fantatrao anga fa samy manana ny sarotavany avy iny ny isam-batan'olona le. Izany tokoa. Teny ampanaovana sipasipa teny dia nahatsapy ianao fa hoe endry sy madio fitondran-tena ary malemy fanasy be fandeferana ny olo tianao. Sady tsy voalotony rendrarendra tsy mahasoa. Kanjo no mbita ao anatin'ny fanambadiana dia niseho daholo izao toetra rehetra tsy nampoizinao izao ka zary afo mandoro ny fampitokisanareo. Ka raha le nambarany teo ary no arahana tsy voamaika aloha satria tena tsy ho fantatra mihitsy ny toetran'ilay ho vadiny tena na ho mpisotro izy na ho mpamony vady na asa. Dia mbola averiko indray anaka fa tendry avy amin'Andriamanitra ny eo any fanambadiany ka na inona toetra nanan'ilay olona ho vadinao dia hain'Andriamanitra foana ny mandrindry izany raha toka izy rery ihany no avelanareo andidy sy feno-tokantranonareo. Ka tsy lafiko anie izany ry neny fa zao fotsiny tsy misy ray an'olotra mainoka ny zanany anaka raha toka vatomamo no nangatahany taminy ka anjarantsika ny manolokolo ny fitiavana ny menitsika mba hiroborobo mandrakariva fa raha tsy vatra ny manondratondrakasy amin'ny fifanajana fifandeferana ary fampitsimbiana isan'andro sy manaisitra an'ireo aidratsy miteraka tsy fampitokisana sy tsy firaisampo miara-maniry aminy dia lazo izy ary ahina mihitsy ara ny hafatesany tanteraka. Marina ve sa iarahan'ny mpivady misalana io izany anaka fa tsy adidin'ny ankilany fotsiny akory ka hono ary neny mba hampiariny neny teo amin'ny fiainany neny ve hono izany hevitra nanany neny izany ka. Ny hevitra ny anaka tsy voatery ho azo avy hatrany amin'ny fahazazana akory nefa kosa ireriako aminao fa tsy mba nidiaviko izany sipasipa izany fa raha vao nitory fitiavana tamiko raha sedirainareo ka nanaika dia tsy niambahamba mihitsy izahay fa tonga dia niroso avy hatrany tamin'ny fanambadiana satria fantatray fa atonina indrindra ao amin'izany ny taonanay azay rehetra ho enti manana amin'ny fanorenana ny tokantrano vaonay dia efa vonona mialohan'ny fotoana. Ary dia mizotra tsara tsy misy sakatsakana ny fiainanay roatra amin'izao. Hitanao tsara angamba reny? Hitako tokoa reny reny sangy ianao tsy mba mahita. Ndry? Fa ino ty malasamborona ndry? Ka variana fotsiny mandinika an'izany resantsika mianaka izanyko. Torovana mihitsy zany marina ary efa natory daholo angany ankizy. Ny ankizy ve moa tsy atory rehefa tonga ny ora tokony atoriany? Dia tsy niaraka ny sakafo tamin'ny ankizy indray ianao fa mbola niandry ahy. Tsy tantoko anetsina ny mijery anao sakafo rery eo ka zara raha mahately le. Ka loary ary tsy sakafo aloha raha mihinana raha mba fantatrao matsy ry neny tendrisy mahampalahelo aloatra ianao zembo ny tambitamby sy ny safosafo fetsarambelatsika sy nahitsy ao ambadika mipetsy dia mino sy mahatoky tokoa manko ianao fa mampanao zankory izany ny maharipody an'io tady io nefa dia langa sy fampandriana drisa fotsiny izany fa misy tovovavy maharevo azy anoany. Anahoanareo ny hafaran'ity tokantrano ity? Inona koa ny tokony ataoko manoloana an'izao fahafantarako zavatra izao? Ka andao amin'izay ary atory rasety fa efa mialina ihany ny andro sambatra ery ara liza manana anao vady malalako tsy fotsiko. Zany Zao vao tsapako ny tena fitiavanao fa nga moa tsy mba tsapanao zany teo aloha Tsapako sangy
tomy amin'ny tomboatrano ny fahatsapako izany amiko rasedy rehefa ny fifanajana dia ny fifandeferana indrindra fa ny fifankatiavana no manjaka eo am-pivady dia izay ny paratisan'ny fanambadiana mitso endry sy manam-panangy ty vady malalako ty io indray etsy aloha roko ianao ka ary avy amin'izay matory fa mangatsika izany rasetika eny ndraso ary aloha anarakanjo e hoatray marina tena raraka tamin'ny gorodona daholo ny vola madinika tato kosoka ndre ary ino no zavatra anankiray latsaka miaraka amin'ny vola madinika ianao io rasety andray marina fa maninona koa ary tolony no misehotsy amin'ny fotoana fa ataonao iny ndry tena kapoty mihitsy ataonao iny ny kapoty iny rasety ampiasainao amiko ve tsy izany kosa re raliza zavatra nomendry zalapanao fanetanana tany an-dalana tany rety ay neny ahonanaka mba meo vola kely fa ho any amin'ny dokotera e fa ninona any amin'ny dokotera ianao ndry fa tsy salama nga ianao mitotra ny mena be mihitsy ty masonao sady mivaloarika be koa ny endrika eo angamba tratry ny tazo ary neny fa marary be ny ndohako sady manako tsako daholo ny tenako rehetra ay ndeana ary lasa lokako vola vetivety ary sao dia tokony hiaraka aminao any ary zandrinao mba ho namanao tsy maninona re fa losa rery makany e ka aza ilany ary ianao eny ary lasa ry aloha e ary aiza ny akanjo bahako teo Marso be izy mihitsy fanga dokotera ianao Marso aloha ny vahiny ko dia mipetrapetra fa gato moa mbola tsy fantatrao ny asako ka raha tsy hampalalainao ve ho fantatry oviana tokoa moa ianao no mba efa nanontany momba mialohan'ny zavadrehetra ary dia faly malalanao raha tokopentsy ry iza moa za taonaranao tsy maisy aza miredirety eo re mitsabona aleako aty aminao fa tsy fanany any akory ka inona ro ny maharary ianao ondravatokely sa voan'ny tazo pity za to isy mahareneo re ianao e mahasosotra so jereo angety masony da tsy mipitrapitra mahoneny ka tsy arahapanao tsony azy zany fa efa vitan'ny vazivaziny arahapatikako dimo aty dia jere tsara ka to tsy dia lela loatra koa nge zany androany satria dokotera salama tsy marikotitra moa ny vahiny marary ny an'olo tiana mahasosotra mihitsy zany raha olona ka zao ary aza mbola miteny aloha ianao fa ho fantaritsy ny retina mahazo anao etsy hoe ho tsapaitry ny hafananao tena mandorotry ny fitiavana disodozy izy zany ary manahoana ny fitepon'ny fonao ingaokilety tena mitepitepy fatratra ohatry ny fo manoloana ny olo tiany aleo andery benja rehefa tsy tsapa ianao fa mandreraka ka ora ahoana e voan'ny tazo mahery ange ianao aleo fa omeko fanafody ianao dia hotsindromiko avy eo ka andraso vetivety fotsiny ka ndreto ary ny fanafodinao enavy izy reto tia hoanina indray maraina dia ray atoandro dia ray arivo ty ty anankiray ty kosa hoanina roa zany no hoanina ny atoandro dia roa ihany koa ny arivo tadidinao tsara zay soraty eny andraso ary fa soratako eto amin'ity fon'ny piano no ataoko azy zay ary ingaokely amin'izay hoe ziponao fa nirionanao benja oka aloha ka fa nga matahotra tsindriny zato ianao andraso aloha akaina tsara dia akipiko masy sy maninona ary ataovy moramora ka ezoro moa ty tanana kay ary raha mietsiketsika fa kely benja tsy namako zay fotsiny sa tsy minamana fa maninona kosa ary ka ataonao marary be tsinona ny tsindrona sao ary fa ataoko moramora amin'sisy zany miora ka ohatrinona vola omeko anao dokotera fa mbola maika ody vola 30 miaraka amin'ny oroka mamy be za tsy amin'ny vola dia za koa tsy hanoroka fa nga za tsy ho dasy aminao ka inona ary zany mba omenao ny dokotera mpanjakana nga mahazo maka vola amin'ny olona tsabony
fa nahoana hono efa manana ny karamanareo avy amin'ny fanjakananareo naoroka indray miserina fotsiny aza ve dia tsy mba foinao ahy ka tsy mbola fotoana fanaovana an'izany konge izao e satria ato amin'ny trano fandraisam-bahoaka tsika io tsy izany mihitsy samenatra kosa zato izy na dia tsisy olona afa tsy zasy ianao azany eto ampafantariko anao ny antony rehefa afaka aoriana kely tsy ho ela akory izany fa aza matahotra ianao miora ahoana izay ribenja tena resaka maritra ve izany ambaranao amiko izany sa mba mivazovazo koa ty ianao zavy anao vazovazy aminao amin'izany ribenja soko tena mpahendrena no ambarako anao ka inona ary ny tianao ambary tombosito reo aleo aloha andeha ribenja fa manomboka mangatsiaka izany tenako izany ka sady mbola apetsaka koa ny olona iza fahasalamana ato aminao ka sao dia mba mibody toerana fotsiny eto miora dia tsy mba hanoroka akory ve mandrasa alefa mbola ho leo an'izany ihany ange ianao e velomy benja miora mba mijanona kely aloha vetivety ange eo ahy miora atray marina vinona ary nahazo ny tsala kely indry ary tomtomany neny fa misinne neny fa maninona ianao tsy maninona azy miora aza hitako ka fantatry neny ny zavatra ataony dada neny fa nga niadinareo sy dady tsy misy nininona ho ahy andeha soloa ny akanjonao dia karakarao nahandro an-dakozia ho anaka ka tsy havita nininao mihitsy ary nendra tsy fantatro izay mahazo anao manokana ry izao sombinaiko tsy mbola mendrika iambozona anao izany fa raha mikasika ny tokantrano nefa mandehana re makany an-dakozia fa avela ho atorotoro kely atao amin'ny farafara eto aloha eny ary bola miangavy antiky aza miaraka amin'ny rangahy intsony akindry rangahy iraka izy le rangahy sipandry iny akia rasedy ve izany tokoa moa ny anarana izy iny finina nefa ny tena mahakrizy indri amin'ny fiarahana manenjika foana aky ny eritreritro to hitako sary a-tsaina amin'ny fahoriana mahazo mivady amanjana aky ny lehilahy iny aza miditra amin'izay fiainan'olano andry azy ny azy ka izay hanaovany azy io andray kosa kiza mba fisainandriry vola tena tsy matahotra an'Andriamanitra mihitsy raha indry tika fa hono ary miora niady amiko mihitsy ve ny natongavandre aty an-tranoko tsy iady aky fa ivaly sy lela-paladia amindry aza manatala vadin'olona tsony andriry vola fa ndry ve mivadiny sasy mba te hiditra aminy kosa ary ty indry tika izany tadiavindry saraka aminy aneo mangina fa izay ngamba mifahindrina oay izay kosa ngaminy iny ay ve dady no everiko fahineny za ihany ka fa nga tsy atonenonao tsy mbola tonga izy fa lasa izy tsy fantatro fa efa tsy tady tsony izy ny tonga avy nianatra fa lasa iza koa ary raha matoa iny dia tsy nametraka hafatra tamin'ny ankizy ve izy hoe ho atsia na ho ary tsy niteny ho ny iziko dia ho nakay zary izy sa lasa eny amin'ndrineny eny ambodivona ve tsy fantatro mihitsy ry dada na tsy izany aza ve dia mbola tsy hiditry ny trano foana zao efa mifiry alina zao ka za koa aza mba gagako inona koa ary nahazo rindra matoa iny tsy mba nilaza akory izay tanina lehany fa dia lasa fotsiny amin'izao zao tsy fantatra na maninona any amin'izay alehany any izy mandehana alohanao matory miora fa za hiandriandro ny fahatongavany eto eny ary tafandrimandry ary dady tafandrimandry retsy izay kosa angamba izy ka fa tay zary ianao dia alim-beto zao vao mody natokana ho an'ny lehilahy rery angano fidiana alina dre fa misy inona ny toa aviavy mety ianao ka izany no izy ary ndry
tsy sakafo angahanao mbola miandro eo ambony latabatra eo ange ny sakafontsika mihinany ianao fa efa voky ahy voky fa voky taiza ianao aza nytaniana azy tsy mbola nanontaniako anao raha sety a fa taiza tokoa aloha anao ty ny lalao sy ny korana tany aminamako a mazava lalao sy ny korana mesory ianao atoriako fa za eo no mivandravandra mampatahotra eo ka tsy sakafo iaraka amiko zany ianao efa voky aho a ohatra ka mikisako sara ireo any fa atoriako fa za koa tsy sakafo neny a ahoana mahita hevitra hevitra ny amin'inona moa zany ry miora amin'izao zavatra taony dady zao ka fa manao iny ny dadanao ka io zao fantatrao angazy miseho ato mitokatranontsika nataoko ny tsy ilaza ry neny nefa efa loarika ity ny rambaroko ka tsy maintsy milazako aminao marina rehetra fantatro fa efa manomboka tsikaritra ao ny taony dada saingy za no efa nalala bebe kokoa talohanao fa ahoana ny olazanao an'izany ry miora namako tsy mifakafoy amiko ilay olona manadala ny sainy dada ny velanany ry neny ndray atoandro izay raha sendra ho any amin'ny ankizy vavy io aho no nahatazana ny dada mivoaka avy ao aminy i dada moa tsy nahita raha teo no tsy atohako avy hatrany vola fa izay mantsy ny anaran'ilay namako ary dia nilaza izy fa sipa ny lerangah efa miseho andro toy ny vorondolo veritompo moa izy ty anaka ka dia tsy hita ho afina fehiny intsony fa dia arosoy ary ny hevitra hitanao raha manatrika ka sao ary neny ho any amin'ny volo sika raha riva satria fantatro fa tsy mampanao akory izany dada ka dia andrasantsika eo izay atongavany izany ve mba hevitra hitanao eny ry neny ho vaky-patsilana eo amin'izay miferahana miafina taon'izy vola fa ngamo tsy mbola fantatra izany ankizy vavy izany hoe rainao ty rahany ty tsy mbola fantany ka mo za koa nge ohatrany sy sa mampalala izany aminy eno ka mba efa misaitsainao ary avy eo hoe anahoana no ton'izay hevitra ao izay rehefa avy eo eo ampandrasana reriny eny mahita ny atony efa dinga ny ray lehibe aloha ny fatratrarana azy ambotiomby izy akery volany ndregniko ary izy koa sarineny ny vola namako faly malalanao atompoko za koa torako izany anaka ka inona ho zato vaovao nentinareo mianaky izao rety tsy dia hoe misy inona gory fa mitondra nyreto akanjo reto aty aminao fotsiny izay fa sao dia mba misy hofidianao etsy jereko reto ka tsara kosa izaniko fa ny indro kely zao dia sy mbola manambola mihitsy mba fidio kiry vola tsara mindry mihitsy ataonay mora be amindringy fa maninona koa raha no amin'ny andro efa riva be ohatran'izao reto no mitondra ny tony ety amiko miora kanefa efa ho avy eo koa zao raha sedy izay ary izy mihitsy angamba izay zafady vetivety aloha nareo mianaka fa jery izay olona izay vetivety tsy jery eo kiny akanjo indray fa avy aloha ampandrosoka izy eno fa miora mandrosony ianao fa efa ao niny tompotrano mbola mijery zavatra fotsiny izy manahoana ianareo tompoko manahoana ianao raha sedy ka inona ny vaovao sy maresaka fa ahoana ko ary ty fivandro finjavatra ve sa inona mipetrapetra aloha ianao ry dada fangata dandrizy ry miora mazava ho azy izy ndraiko ary zato raha matio zato kosa ny vady mariaziny raha sedy atao tsy mahateny ty ianao fa nahoana tsy namposo ninona ny tsy namposinao fa maninona mitanondrika ohatry ty ty ianao mba lazao ny tompotrano hoe ny antondianao mba iaraha mahalaly valio aza fa zay lozanao mipitrapitra fotsiny eo fa ninona ty hono izy io ry vola tsy fantatra aza mody mifanafy kelikeo nareo motsy ianao ihany no lasa tamin'ny miora fa sipanao io ranga mijarity ny ohatry ny labozy maty afo io sa tsy mariny zany raha sedy tsy mariny zany fa mpinamana fotsiny zany mpinamana dia tsy nampanao koro araky ny filazanao azy zany ianao androany tsy nisy fa tsy afaka le prof ray namako mandangy ratsy
Etera ho savaiko ty paosy. Inona no savainao? Tana ny savako azy. Ka io saika atao inona zao tony kapotinareo tony? Tsy amorindray a. De lazaovindray fa hoe mizaraina teny an-dalana indray reto. Izay ny marina ka. Eny izany tokoa ngamba ny marina. Ka efa io ary ny vahiny hitondra fahafapo anao raha matokely volaka de aleo aloha zahay mianaka andeha hody falina ny andro e. De tazony eo fa aza vela ivoaboaka eo tsonony ianao fa tsy tiako andingana tokoa nambaravarako tsony koa izy. Raliza, efa matory anao? Aza mifanadala-kely azafady a. Mba mitotimo aty akivy. Efa nifona sy nivaly taminao nge tsy andro intsony aho mifona mo aty. Marenina eo e. Mba jereo angeny ankizytsika raha tsy miferinaina mihitsy amin'ny ataonao ne? Amin'ny ataoko anga? Mba raisary aky ny fifonako. Fantatro fa mafy taminao ny nizaka ny adalana nataoko kanefa efa nanenina ankehitriny. Matory amin'izay raha sedy aza tapatabahinao amin'ny toromasoko mihitsy ary esory ty tanana. Mana tena ary ve fa iresaka tsara amin'izay sika raha ampitso. Asa? Ka tsy isy fiainana vanina mihitsy inge atao trano ato raha ifampimonjomonjo ohatro zao foana sika. Fa avy amin'iza nefa ny nahatonga an'izao e. Avy anko. Raliza. Mesory ianao ahy. Raliza, efa nifona taminao inge sa inona ny tokony ataoko ianao e? Matory amin'izay ho ary aza miteniteny eo tsony reo dia hifindra fandrina eo Ono ariny e? Ahoana anaka? Mba saika nytany zavatra kely anao ahy e. Raha zao fa mihaino anao ahy. Ono ine ve mahatsapa manoloana andreny adalana nataon'ny dady reny fa tsy nahefa ny adidinao teo amin'ny fanambadiana ianao? Adidy? Eny misy adidy atao tokoa moa eo amin'ny fanambadiana ary miora. Raha araka ny fahafantarako azy aloha dia tokony hisy satria mazana hono ny tsy fahatotisana azy ireny tanteraka no mahatonga olana eo am-pivadiko. Miora, ahoana izay ry neny? Mitandre manaka fa ny adidy sy ny fitiavana tsy voatery ara-dalana foana. Izany ve ry neny? Mikoatra ianao. Mikarama ny lehilahy dia mampiditra vola tsy banga ao an-trano, mividy fitaovana sy fitafiana ho an'ny vady aman-janany, dia manampy andramatoa amin'ny raharaha madinidinika ao an-tokantranao, ary dia miezaka tokoa izy mba tsy ho banga ireo toetra asehony ambadin'ireo. Kanefa mino ve ianao fa afa-po ilay ramatoa raha tsy mampiseho fitiavana aminy raha lehilahy? Tsy misy lehibe mihoatra ny fitiavana anaka. Tsy ny adidy no atao hoe fitiavana, ary ny adidy tsy ara-pitiavana dia toy ny afina pombo misoko andorin'ny firaisam-pompivady. Lalina be izany ry neny. Ny any sisa tsy voalazako angambanaka dia ny hoe tokony fampiresaka ny mpivady fa ny mpifankatia tsy miresaka hono very ny andro-toko-pitiavana. Dia aza maika aloha ndre fa amaly ny fanontanianao amin'izay nge ahy. Nisy adidy tsy efako ve ho ianao teo? Efa niezaka tokoa aloha anaka nanao izay rehetra azoko natao mba hitazomana amin'ny fitiavanay tsy hisy raraka tany. Mba niezaka nanome fitiavana, nidinika mandrakariva taminy, saingy tsy mbola tonga lafatra tanteraka angamba izany satria tsy anjely ny etsireninao akory. Tsy mbola tonga lafatra hono iny. Ny azoko ambaranao angamba ry miora dia izao ihany tsy voaorina teo ambony vatolampin'Andriamanitra ny tokantranonay sy dadanao, ka zary fandoto iray tandroka ilay tsy fahafenoana tanteraka misy eo amintsika olombelona. Ilaina ny manakina ny fiainam-panambadiana amin'Andriamanitra ry miora. Izay ihany no vahaolana tsara indrindra, fa raha ny herintsika no hiateherina dia tsy hahefa na inona na inona akory. Marina tokoa izany ry neny. Andriamanitra, fa vitan'inona re tena azo aty e? Ndresy mantsy notidiny nataoko aty marina. Ny vola ny tadiavina akanjo fahafizan'ny andro iainana no azo. Fa maninona koa ary ara tsy niaraka tamin'iny vazaha iny? Tsy mbony vola be natolo ny masoko ka nanolotra tsy tamin'ny ahihany tenako taminy aho. Za koa mivendrany. Efa fantatro izao fa tsy riry-vorony ireny ka manifitra any dia lasa. Ary efito izao fa tsy mety hampiasa kapoty izy nefa dia mbola nikena ihany.
iza moa mahalala hoe amindra ny aretina amiko ny tanjony sy mantsy a voany sida le aretina tsy mbola ahitana mpanafana dia inona koa moa izany ny amiko e azo boboka morotevana ka miandry izay anserana ka rehefa hofaty any vetsy aloha mandrovitsy e na mindrana dia mba mamindra koa raha sedy angamba izay soa ihany fa tonga aloha ianao e ary aleo aloha ampandrosoana mandrosoa raha sedy a mandroso ianao e androsoko manahoana aloha ianao e salama tsara ka inona hono ny vaovao manahoana ny tokantrano ao fa milamina tsara za indrindra no natongafako hoe tonga ilaza aminao ary vola fa ajanona treo amin'izay ny fiarahantsika hofaranana zany endry vola tsaratsara angamba raha samy manaza tena amin'izay sika sa anajany vadiko ary ianao kosa mba hanomana ny hoavinao amin'izay moramora tokoa no miteny an'izany raha sedy a fa nahoana satria efa azonao izay nilainao tamiko tsy mba nahafa-poanao kosa ary ve ny fiarahana tamiko hoe inona moa ny zavatra tsy azonao tamiko a eny e tsy maninona raha andao ahy ianao e kanefa tsarofo fa ny vatantsika mitafasaraka fa misy kosa zavatra iray iombonantsika mandrakizay inona izany ry vola misotrolo ianao raha mangatsika mialohany ilazako azy fa ndreo dia tapaka lalandra eo e fa mbala zao rehefa azanaovana vazivazy tsony a izao ary raha sedy a mihaino tsara ianao mihaino a voany sida dia ianao koa ahoana tsara hoe ry vola zany ho ahy e voany sida ary mifindra taminao zany tamin'ilay firaisana nataontsika farany teo izay fa mahazo mandeha amin'izay ianao e tena marina ve zany ry vola sa manao sangy ratsy amiko ianao ty a rehefa tsy matoky ianao dia mandana manao fizahanany amin'ny institut e andriamanitro fa alozinda rety e dia tena voany sida tokoa ala ray marina nenona tokoa tsy alohananatra fa aoriana andatsa raha sedy a fa inona ho azy ty nahazo anao androany misy olana anga tsy misy raha liza ka inona fotsiny ary no mampanjoretra anao ohatrany io e ohatry ny olona verivery-saina mihitsy ny fijeriko anao inona re no ataoko andriamanitro olazaiko andra liza ve hoe vony sida tsy a ola sedy a fa misy inona e tena hafahafa mihitsy ange fijeriko anao zany e tena misy zavatra fenonao ahy mihitsy ka mbola raha mikasika ny vola foana indray ve inona re ny fanapahan-kevitra ho raisiko hoe ny zavatra mahafaly aloha sao dia ny fahazoana antoka fa tsy mbola ny findranony aretiko raha liza saingy ahoana kosa ny adidy amin'ny mahampivady raha ho tanako samirery ny aretiko marina fa azo atao ny mampiasa kapoty saingy tsy mahatoko izany tsony a raha malaza ho ny fiazo tokana matahotra sao hifindran'ny aretiko ny vadiko inona reno ataoko andriamanitro tsy dia ho velona itsony a raha sedy a ahoana mihainao moa ianao io ie inona ho any olana mba zarazarao fa hombako mitondrany e raha liza tsaratsara angamba raha omenao fahanginana kely ahy aloha miala tiany ary raha nanelingelina anao e ohatra e tetra marina fa maninona re ianao tsy mba mandondona kory fa tonga dia miditra fotsiny tsy olaniko amin'izay dondombaravarana itsony ny fotoana ary vola efa nopotehnao ny fiainako ka tonga fampidinika aminao aho ay ve ka hotohizana ihany indray izany ny fiarahantsika sady tsy aleo tokoa ve mba lanina mirevirevy ny andro kely sisa iainantsika mahareniny ianao ry vola ro fialahako ny tamainao anao a tsy ny amin'izany mihitsy no natongavako aty aminao
Ny vita azy efa nanenenanako. Ka sitrapoko anga? Eny ainao ny mandatsa ankehitriny. Ka tsy zatsy inona no nanodikodina ny lohanao ange? Ianao ny safidy miaraka amiko. Ka mantsinina nefa dia nipitehinao miaraka aminao koa ny fiainako e. Fantatrao fa manambady amanjanaka kanefa dia mbola nini niaraka tamin-dramatoa kely vola ihany ianao. Okizay ry vola, okizay tsy fotoana ny fanebatebahany intsony zao. Raha tena ny tia ianao a, tokony nampahafantarinao ameloha ny fahavoazanao mba hisoroako ny tenako. Ka tsy mbola nahalala tsinona tamin'ireniko, sady ieza amin'ny fitiavan-tenanao. Raha nampahafantariko anao mantsy fa voan'ny sida dia tsy nijanona na dia 2 minitra teto amiko akory azy ianao. Ho asa mireranga ry vola dia tsy asiako olana mihitsy le izy e. Satria efa voa ka miezaka mampony tena fa ireo vady amanjanako ny tsy hitako izay anaovako azy. Ataoko ahoana ny fiara-miaina amin'izy ireo? Ka tsotra ne zany Rasedy. Tsotra ahoana e? Aty amiko ianao no mipetraka dia mba mifanoto tsy olona avetsitsika e. Sambotsy inona ka? Tsy vahaolana amiko izany ry vola. Ka tsy hitako izany izay ataonao ka? Aza moramiraina ohatr'izany e. Aza moramiraina ohatr'izany izy ity fa efa aretina mbe-akoditra angeny atsika ka tsy azo anaovana kinanga intsony e. Ka hiaraka hitsabo tena zany, izay no tianao? Izany eo ihany fa vahaolana mihitsy ny tadiaviko. Inona no olazaiko ny vadiko mba tsy ampiahyasy, tsy ampiferinay azy. Fa oriana anke no ahazo azy ry vola raha fantany izao mahazo azy eo e. Ka zao Rasedy raha ny aty amiko aloha no hitadiavanao vahaolana dia tsy manan-katolotra anao a. Rehefa nilazaiko anao teo no mba hitako ny fiarahantsika mipetraka. Tsy azoko atao izany ry vola. Mbola tiako ny vady amanjanako ka tsy ampahory azy ireo intsony aho. Efa izay zaniko, tianao ny vady amanjanako ao ka dia izy no hifampidinio e. Avelao eto irery vola sy ny aretiny. Sady za koa tsy andany rondoa amin'izany intsony e. Tsy misy tsony ny vahaolana ka dia izay ady volana ny saiko sisa no ataoko. Ararotina ny fotoana kely sisa azo iainana Rasedy a. Ny any finoana tsaiko izao dia mifamaliana faty. Famaliana faty? Mamaly faty ahoana ry vola? Mamaly faty e. Na mindrana dia mba mamindrako. Ry vola, izany ve ny mba atoetsainao e? Zaniko, anao anga? Ay vehivavy tena tsy matahotra an'Andriamanitra raha ianao ty. Tsy mendrika anao ny ovelona iriry eto ambonin'ity tany ity. Rasedy a, aza mitsara fa mbola ho tsaraina ne ianao e. Ola tsy mety ange izany fisainanao izany e. Isika aza miaro ny tanitsika mba tsy hanahany arety mandoza eto amin'ny nositsika. Ka ianao indray ndeha manaparitaka azy. Tsy miraharaha izany aho e. Raha azoko nataoko aza ny namindra n'izao aretiko izao amin'ny lehilahy rehetra maneran-tany dia nataoko mihitsy. Tsy vaniny ianao. Tsy mendrika ny ovelona intsony. Taperika izao ankehitriny izao ny andronao. Aiza ny antsy? Ataovy rasahanao e. Io ambony salazana io misy antsy. Tsy hisy monga aminao intsony ary vola. Vitatreo ny aminao sy ny fotom-pisainanao mahamarina kady. Rasedy, te ho sahanao tokoa ve? Sahako! Rasedy! Rasedy a! Miora, tena tsy androko izay ahitana anao. Marina, ianao ve tsy mba nalelo fa sy nandry amin'ny feoko mihitsy hatry izay elaela izay. Ohatrany hoe efa hery taona izay tapapolina tsinana antsika izay. Ary tombosony ianao izany. Fa izy ao amin'ny fianakaviana no lasa nandao. I dada ry Bela. Iza tsara hoe? Dadanao? Eny e, maty izy. Maty tamin'ny alasinainy teo. Indray marina. Tena mampalahelo izany. Dia mamangy ianao amin'ny fahoriana ary aho sy miombona lailo aminao ary manolotra ny fankahirezana lehibe ho anareo rehetra. Misaotra ry Bela. Fa ahoana Miora? Ao izay. Inona ny tena nahafaty azy raha tsy madiso? Narary ve sa nanino? Tsy afeniko anao ny antony nahafaty azy ry Benja fa namony tena izy. Inona? Namony tena hoe? Eny e. Fa ahoana? Tsy dia mazava loatra ny antony. Dray marina. Tsy nahatantany onjany fiainana hono izy araka ny voasoratra tamin'ny taratasy napetrany rehefa avy namona an'ilay tovovavy namako izy izay tao an-tranony ihany io. Ary dia novonomy koa ny tenany noho ny avy eo. Loza izany marina. Zava-dratsy nefa tomalina. Mbola tantaraiko anao ihany ny momba ny dada sy tovovavy namako io saingy
aleo aloha amin'ny fotoana manaraka marina zany tsy dia zavatra mamaika akorinika fa zao ry benja mihainonao ary miora tsaratsara angamba raha ato aloha ny fiarahantsika ry benja maninona ho ato fa nahoana kosa ry miora noho ny mivoina miatra aminareo ve tsy izany velively ka fa ahoana ary tiako raha mba andranao ny fotoana ahafahantsika manorina tokantrano ry benja tsy azoko e adalany izao ataontsika izao ry benja fa nahoana tsy nitoy izao mihitsy ny fomba tsara indrindra endrasana amin'ny fanambadiana fa maninona kaitsika e ohatsy efa miezaka ny manaja ny tena tsisika iny ary za efa vonany anajanao hatramin'ny fotoana fampakarana ekeko fa nanaja tokoa ianao ary manaja saingy Andriamanitra ny tokony ho ajantsika voalohany indray miora sy ny moraliny ka aleo ary sika ifandao rehefa tsy te hihaino antsony ianao e sy mifona ary rehefa tsy androtsony ka zay ho ahy aleo atsahatra kely aloha ny fiarahana ka tena tsy azoko mihitsy izay tena antony ry miora sa tsy tia antsony ianao tsy miova ary tsy hiova mandrakizay ny fitiavako anao ry benja raha toka andronao fa nahoana kosa ary lazainao fa tsy hoandriko ka tsy matoky anga ianao te atoky ary benja nefa maninona tsy afaka ny tompo tena fantatrao fa mbola mianatra ny diplôma baka aza mbola tsy hananao akory ka mino marina fa taona maromaro ny saina vao afaka irosa amin'izany fanambadiana izany sika dia maninona nefa andro foana ho ana ho volotona aza manao izany fisainan-jaza toy izany ianao ry benja tsy kilalao mihitsy ny fitiavany ka maninona ary ny fiarahantsika no atsahatra tsy azoko mihitsy ange ny hevitrao e mody fanina ve ianao sa tena tsy mahazo tokoa ry benja za kosa ve ke dia andainga aminao amin'izany ry miora benja ahoana ho ashery tsy ianao ane ahy tsy ianao amin'ny foko manontolo ka zako nge tianao ry miora tianao amin'ny foko rehetra mahareta ary amin'ny fakam-panara tsy ahy ianao eny hiady hatramin'ny farany tsarovy anefa fa ny ho ihany no andro farany iresantsika momba fitiavantsika ny toyiny ahoana amin'ny fotoana avinonako sy avinonanao irosan'ny fanambadiana ka za nge efa vonina fa ianao no andrasany mindrasa ary karoviana efa vonina ho anao mandrakizay ane ahy dia tsy mba afaka iona na dia indray mandeha isam-bolana koa raza ve zany tsika farafaratsiny na mba hoe mifanoratra ahy aza mitady ahy mihitsy ianao tsy malahelo anga ianao aza manontany momba koa ary aza manoratra koa fa tsy ovakioka akory ny taratasinao ndraiky ny zavatra ataovy ao an-tsainao fotsiny dia ny hoe anao mandrakizay fantatro fa tampoka taminao loatra izao fanapahan-kevitra izao ry benja nefa tokony omeko anao fa tsy hivadika amin'ny teniko hatramin'ny ora farany ilazako aminao ny fahavinonako tsy ilatoky aminao satria ianao koa mba manana ny safidinao manana ny lalana tianao izorany tongotrao ka to maneranao ary ahitako famezatoky avy aminao miora ahoana ry benja tsy namposiko ianao no manana fisainana lalina toy izany ary to malokendrika ho aby benja malahelo ny tsy ifampitantanantsika sy ifampitositositsika masim-bahoaka ntsony anga mandrasa kia mandrasa ny avako izany amiko tsy mbola zao ny fotoana mahamety sy mahamendrika nyrenrehetra reny miora ahoana zay mety sary ianao roako farany aza atao hoe farany ry benja fa raha traika amin'ny fanambady sika dia omeko fahafapo tanteraka ianao marina saingy nenio kosa alohan'ny ifandaozantsika dia ekeko mifangatahanao misaotra ry miora natolotry ny asay amin'ny radio anareo teo tantara indray miseho mitondra ny lohateny hoe arety mandoza nosoratana raha fieritreretana ary novelomin'ny Sophie Ravelmanantso miary mampionina Tina Rakotorazafy miaraka tamin'ny Ulike ary Slof José